Miarabantsika rehetra atao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana. Anao misehatra indray isika amin'ity alina ity dia omena Anandriamatoa Rolland Ratsiraka izay filohan'ny Malagasy tonga saina MTS ampitondra teny ireo candidat raika ambin'ny folo ihany koa amin'izao fotoana izao ny sehatra amin'izao alina izao mandritra ny reto minitra maromaro reto atao anatin'ny fandaharana iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny isika izay mafapana amin'izao fotoana izao. Miarabanao aloha tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Aleo Resahana eto amin'ny Record TV. Misaotra anao, misaotra antsika rehetra izay eto amin'ny Record faly sy rava tonga eto ary zavatra hitako voalohany aloha dia mahafinaritra ato tsara tena tsy namposiko. Tonga soa ato amin'ny Record misokatra ho an'ny rehetra izay amin'ny fanehoan-kevitra araka ny fanambaratao resaka mikasika ny fiainam-pirenena isika dia andao hidirana avy hatrany izay amin'izay hoe Aleo Resahana izay ianao moa ao anatin'ireo collectif des candidats tato ato nanomboka tamin'ny herinandro lasiny taorian'ny fihaonanareo tamin'ny HCC dia saika huis clos avokoa izany hoe tsy nisy nipika ny resaka tamin'ireny dinika rehetrarehetra ireny na niaraka tamin'ny HCC izany na niaraka tamin'ireo FFKM izany na niaraka tamin'ireo Nations Unies ihany koa ohatra faraparany teo inona no mety nahatonga an'izay fiovana tampoka izay hoe nisafidiny nanginy ianareo taoriany teo amin'ny HCC iny. Le izy moa zany inona moa le zavatra resahana fotoantony resahana mazava loatra fa raha jerevantsika amin'ny fanambaran'ny FFKM jerevantsika amin'ny fanambaran'ny reo organisation de la société civile fiarahamonim-pirenena raha jerevantsika ihany koa ny fanambaran'ny syndicaliste na ny CSS zany na ataontsika hoe vondron'olona maromaro izay manambara hoe zay mba mila ny fanajana ny lalam-panorenana ary mila ihany koa ny isiny fifidiana mangarahara ekena rehetra ary ampilaminana zay zavatra anankiroa zay zany tena zavatra misongadina be indrindra ary zay ihany nataontsika hoe votoantony ataontsika hoe fionana marobe izay nataonay. Ny anatin'izany moa dia tsotra misy vahaolana ihany koa tianay aroso tsy dia hoe tokony ho resahana loatra fa na dia zany na tsy zany ary amin'ny maha Rolland Ratsiraka anako dia afaka miteny hoe anisan'ilay olana zany dia mazava loatra hoe mitanila ny voamiera misana ny fifidianana mitanila ihany koa ny haute cour constitutionnelle zay. Donc zany manoloana ny zavatra anankiroa izay goavana indrindra amin'ny fikarakarana ny fifidianana izay hitanay rehetra tsy akanavaka 12 candidat dia mahita anazy mitanila dia inona zany tokony atao. Zay zany le fampidinina matetika io ary hitasika fa anatin'izay problème zay ihany koa tsy azo amaivanana dia ny fisian'ny fanambaran'ny HCC izay nilaza fa ny gouvernement collégial no mitantana ny firenena fa tsy président filohan'ny Sénat. Dia moa rehefa nanontonina ihany koa ny filohan'ny Sénat dia ny zavatra azo ambara dia nisy fanerenana azy ary tery ara-moraly sady tery ataontsika hoe ara-batana. Zay zany zavatra nahazo azy zay nahatonga azy niala tsy nentina indray an'le fahefana feno. Vitsy ngamba ny olona eto amin'ny tany sy firenena olona manampana olona salama amena fitondrana filoham-pirenena dia andà matoa izy nandà eo zany le tena zavatra goavana tsy maintsy asiantsika teny ary takinay. Anisan'ny zavatra nitakinay dia hoe mba niverenany amin'ny fitantanana ny firenena. Izy moa azo lazaina hoe tsy mandà an'izany fa ny zareo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mihitsy zany no olana. Inona tena hoe olana eo anivon'ny HCC? Izy moa zany miteny teo tamin'izay mifankahita taminy teny zavatra marobe izy momba ny hoe ara-dalàna io sy sisa fa ito moa tsisy zazakely
samy mahafantatra anisan'ny misy candidat nitaky zao dia ny hoe fa maninona ny filoham-pirenena taloha Andry Rajoelina dia nahazo ny latsaka. Maromaro ny candidat nitaky an'izany aritantsika tamin'ny anao manjery fa misy antoko vitsivitsy zay nametraka fitoriana amin'ny hoe tsy tokony afaka milatsaka ny filoham-pirenena taloha. Dia iny moa zany mazava ihany koa fa namaly ny HCC hoe mitombona fa tsy azo raisina. Azo raisina fa tsy mitombona. Azo raisina fa tsy mitombona. Dia efa somary mampiomehy moa le izy zany ankehitriny. Zay mihitsy zany tena olana amin'ny resaka fifidianana indray mitoraka ity ary tsy voandroany misy olana amin'ny fifidianana. Zay koa zany anisan'ny nazavainay tamin'ny fianakaviam-be resam-pirenena hoe za moa anisan'ny teny an'izany satria zako efa candidat tamin'ny 2006 nisy olana goavana satria faharoa zako amin'ny alina ny andron'ny valim-pifidianana amin'ny hariva dia ny ampitson'iny maty ny ordinateur rehetra dia nandritra ny 3 andro dia avy eo rehefa nampiretina ny ordinateur dia tonga dia lany premier tour ny le candidat tamin'ny fotoanandro. Dia avy eo nisy ny candidat nisy ny fifidianana tamin'ny 2012-2013 iny nisy ny fametrahana ny voamiera misahana ny fifidianana zay nylamina commission électorale vaovao satria zay anisan'ny taky anazy, zay anisan'ny nametraka anazy na ny nasolo-tena zay teo anatin'ny CENI tamin'ny fotoanandro ny candidat sy ny antoko rehetra. Dia rehefa tafapetraka ny CENI dia nylamina le fifidianana ary tsy vitany hoe izy nylamina fotsiny fa nisy ihany koa le cour électorale spéciale zay karazana androm-panjakana anankiray mitsara ny fifidianana dia nylamina tsy isotapotaka tadidintsika lamina ny fifidianana. Zay zao dia anisan'ny nahazo vato tsy ratsy dia nanona n'le candidat manaraka dia nanangana ny gouvernement ary lamina ny tany sy ny firenena tamin'izany. Ankehitriny miempotra tanteraka tsika satria io commission électorale io sy voalazako teo fa tsy vitan'le commission électorale fotsiny fa le HCC. Dia anankiroa zay efa voaresaka fa telo gouvernement. Gouvernement zany dia mazava izao problème anay anio amintsika miteny zao dia ny tsy fahafahanay manafatra hélicoptère. Amin'ny fomba ahoana moa candidat anankiray efa tonga ao ny hélicoptère-ny anankidimy be zao dia zay tsy mahazo manafatra. Izy ny afaka hiteny hoe efa misy kilalao baolina kitra dia ny sasany tsy mahazo manao godasy, sasany mahazo manao godasy. Mba izy afaka hiaro an'izany raha tsy io fitondrana ataontsika hoe manao zavatra tsy rariny eto amin'ny tany sy firenena aty. Taorian'izay dia nilaza ianareo candidat ireo fa hoe anao tatitra, mikasa anao tatitra amin'ny vahoaka. Nisy moa ny fangatahana izay naterina teny anivon'ny préfecture. Raha ny fantatra dia hoe tsy nandahan'izay ny préfecture saingy ny toerana izay nangatahana no nambara indray fa efa tsy disponible ho anareo. Ny fieritreretanareo an'izay misy manœuvre ihany koa hoe mety hoe karazana fanerena toy ny nambaranareo nahazo ny filohan'ny Sénat mety hoe mahatonga an'izay hoe tsy fahafahanareo manao an'izay tatitra ho an'ny vahoaka izay tao amin'ny Palais des Sports. Sorako aloha ny préfet satria izy nanome autorisation dia toko ngamba fa zava-dehibe zany miezaka izy mandamin zavatra. Sorako manokana izy préfet ny Tananarivo. Rehefa nijerevan'ny solotenanay nandeha tany candidat mihitsy ny toerana dia hoe malalaka dia tsisy olona zany dia zay natonga anay nangataka tany amin'ny préfet dia nahazo le autorisation. Tampoka teo dia misy taratasy navoaka ny zareo hoe tsy malalaka le izy amin'ny andro io somary nampiomehy ihany fa zany hoe efa tsy mahagaga efa fomba fanao. Ina zany tatitra tena hoe ho ambarany vahoaka malagasy nangatahana an'izay toerana izay. Le tena voatoatin'le tatitra ankoatra ny efa fantatry ny vahoaka malagasy hatramin'izay hoe tsy manaiky ny fitrotsahany candidat Andry Rajoelina ianareo mangataka ny Andravana, ny HCC sy ny CENI mba hisiny ny fatokisana. Ina le tena hoe tatitra mivagna tiana ampitaina tamin'ny vahoaka malagasy na tonga ny fangatahana atao anatin'izay. Mila zavainy zay zavatra satria misy tsy mahafantatra azonao hoe maninona nisy fiorana voalohany tamin'ny FFKM, maninona mbola nisy fiorana faharoa tamin'ny FFKM, mbola maninona misy fiorana fahatelo. Tamin'ilay fiorana fahatelo zany anisan'ny zavatra nitakinay hoe candidat rehetra amin'izay ny antsoina fa tsy hoe zahay monja izay mitovy hevitra. Dia rehefa tonga teo moa ny fotoana dia
tsy tonga le candidat fa candidat numéro 3 zany nandefa solitena dia nangataka moa zareo pasteur sy ny FFKM zany hoe ahoana ny hevitra zareo dia nanambary zay hoe candidat ihany tokony eto ifampiresaka dia sady marina koa zany satria izy ny mitovy candidat mitovy aminay izy fa nefa izy manome baiko ny fitondrany zay donc zany tsy azo ekeny zany zany hoe fangatana avy aminareo candidat zany hoe izy tenana ihany tonga eo dia iny moa dia somary hoe tsy nandroso le zavatra zany amin'ny lafiny anankiray fa mbola anatin'ny fiezahana iresoana amin'ny filaminany zavatra rehetra zany ny olona rehetra zao anatin'izany ihany koa ny fianakavia be raisam-pirenena indrindrandrindra fa zareo avy amin'ny firenena mikambana zay nandefa délégation manokana omaly dia nandray ny olona rehetra zareo ary raha araky ny voalazany dia ifankahita amin'ny candidat numéro 3 zareo androany dia ho hitantsika eo zany vokatr'izay fa mazava loatra fantatry zareo loatra ny etaetanay ary momba n'izany ihany koa zareo fa izy moa zany tsy miditra raharam-pirenena fa izy fotsiny zany manohana ny vahoaka malagasy izy koa zany mitondra fanampiana ho antsika dia raha sitriny zany izy raha ohatra ka maneho ny firaisan-kinany amin'ny vahoaka malagasy zay indrindra ao anatin'ny hoe processus électoral tanteraka mihitsy moa zany fa tongavan zareo Nations Unies eto ary isaky ny fifidianana dia tonga eto izy ireo ny fahitanareo collectif des candidats izao zavatra rehetrarehetra misy zao raha toa ka mizirizira makany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 6 novembre ny CENI zay mikarakara ny fifidianana sy ny ambaratonga isa karazana voakitika ao anatin'izay vonay ihany ve nareo ny lalao ao anatin'izao hoe raha zao ny fitsipy-dalao apetraka vonay ihany ve nareo ny lalao hiatrika an'izay fifidianana amin'ny 6 novembre zay zavatra teneniko fotsiny lao zavatra anankiray traikefa zay nananako ary zavatra niainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny roa arivo za be ny tanànany Tomasina dia nisy zavatra tahakan'io ary loza satria nisy crise mafy nisy olona maty ary potika ny toe-karena nandritry ny taona vitsivitsy dia avy eo moa zany nisy filaminana nandritra ny taona vitsivitsy dia efa tonga indray fifidianana tamin'ny 2006 dia teo ihany koa zako tsy inona le tena hoe tokony hidina an-dalambe tamin'izany fotoanandro fa za tsy nitezana hidina an-dalambe dia nanginana nanomarina nandefitra nanomarina nefa kanjo jereva avy eo telo taona monja taty afara dia nirodana koa le fitondrana nisy ihany koa ain'olona nafoy nisy ihany koa taona vitsivitsy zay tsy nandeha ny toe-karena teo ihany koa tonga ny tetezamita vao maika katso ihany koa ny toe-karena donc fantatry zareo rehetra zany tsisy zazakely ro olona rehetra reo kanefany hitantsika fa fanapa-kevitra zareo amin'le tsy mamelanay mandalo amin'ny TVM azadino fa doran'olona ny TVM tamin'ny 6 arivo tsy fahafahanay manao meeting amin'ny tokony ho izy za zao tao tany Fianaratsoa dia tonga dia tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao tamtama tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo miara tsy mahazo tsenaina tsy mahazo be dia be loatra le fampitahorana zay natao tamin'ny ekipanay fa so ihany moa zany fa nandray olona zay tanatina toerana feno rabasoa rabatsara fa nijanona zany ary tsy hain'le fitondrana mihitsy hoe ahoana moa ary matahotra izy manao fifidianana tsy mitanila satria matony ianao miezaka manao zany fangalarana zany satria fangalarana daholo zany dia ianao matahotra matoa ianao matahotra satria fantatrao fa tsy mandroso ny firenena malagasy tsy nahomby ny paikady zay nataony zareo midona mirindrina ny firenentsika ankehitriny donc zany matahotra izy tsy ho lany dia zay zavatra zay zany mahatonga anazy makana roa fepetra roa ary tsy mianatra ny zavatra niseho taloha mampalahelo satria raha ohatra iziriziry izy amin'izao fomba hitantsika izao dia mazava loatra fa tsy maintsy midona mirindrina ny firenentsika mafimafy kokoa noho ny efa misy zavatra niainantsika zany fa tsy zavatra foroniko zavatra niainantsika
tsy mahatsiaro tena mety ho tompona andraikitra amin'izay mety ho akon'izay ve ianareo collectif des candidats raha ohatra ka zay ny fa maninona fitakinany zo tsika ve dia ho tompona andraikitra fitakina za tsy miteny hoe izy krizy fa fahitako azy miroso amina zavatra efa hitantsika efa niainantsika ny zavatra ankehitriny tompona andraikitra dia fantatrao tsara fa tsy zahay za nga manam-pahefana tsy zay mihitsy mametraka hoe mahazo mandeha amin'ny télévision anao na tsy mahazo mandeha tsy zay mihitsy mametraka hoe ny lisym-pifidianana dia tsy omenanao ankehitriny na hoe tsy mahazo jerevanao hoe aiza dao ny listrany birao fifidianana tsy zay mihitsy mametraka hoe ny seni zay tsy ao anatiny ao fa zareo ihany ny ao anatiny nefa taloha seni ny candidat rehetra manana solotena ao anatiny izy ihany mametraka an'izany ka zay mahatonga anay manambara fa tsy mandeha miloana le fifidianana nresaka sika teo mikasika ny nananganana ny CES tamin'izany fotoana izany karakara ny fifidianana mitovitovy amin'ny fitakina amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe raha vao io seni io dia aleo isy ny rafitra manokana hikarakara ny fifidianana rafitra tsy mitanila hoy ny fangatahantsika nisy fotoana ihany koa ry zareo teo anivon'ny seni nampiantso ny candidat rehetrarehetra moa zany anarahana an'ilay lalàna amin'ny hoe tokony hisy solotena ny candidat ao anatin'izany rafitra ny voamiera amaloatena misana ny fifidianana izany tsy nisy tonga teny amin'izay fampiantsoana izay ianareo candidat 12 tsy nantsoina ve ianareo tsy nafantatra an'izay fampiantsoana izay sa ianareo mihitsy no nanapa-kevitra ny amin'ny hoe tsy hamaly ny antso seni tamin'io fotoana io tsy efa miroso makany amin'ny hoe fametrahana rafitra mety hoe arahany rehetra ve izay initiative ny seni izay tamin'iny fampiantsoana iny tsara ho fantatra moa efa tsika miresaka lalàna amin'ny fifidianana indrindrandrindra ataontsika hoe fizoran'ny fifidianana ny processus électoral dia zavatra goavana be io tsy zavatra vita anatin'ny adiny 3 na adiny 4 fa zavatra lalina ary mazefatra misy volavolan-dalàna entinay ary za solombavam-bahoaka Rolland Ratsiraka no nitondra anazy tamin'ny assemblée nationale zay mivolavolainy teknisianina maro zay mifankafantatra aminay ary manana traikefa momba ny fifidianana sy ny processus sy ny lalàna rehetra amin'ny fifidianana teto Madagasikara nanomboka an'izay folo taona nakaty zay dia nentina tamin'ny assemblée nationale le izy fa tsy nataon'ny gouvernement sira tsy nijerevany tsy novakiny ary kanefany zay volavolan-dalàna zay tokony ahafahantsika manova ny seni dia mba seni vaovao zany no eo ary ekeny rehetra zany hoe ny alohan'izao zavatra rehetra amin'trano fa zao raha ohatra latsany fanamasina filoham-pirenena dia rapitso maraina izy andeha hanovany seni mbola azo atao zany ny tsy ho filoham-pirenena moa zany fa izy efa tsy otsony fa ny gouvernement en permanence dia zay rehetra zay tsy vitanao moramora ary raha ohatra tsika jery ny osoka misy anatin'ny liste électorale ny doublon zay tenenin'ny président seni tamasonay teo fa 4000 lainga tsara lahatra zany satria voalohany aloha resahany zareo tamin'ny OIF satria izy nanao audit roa andro monja kanefa anao audit an'io mila roa volana fa roa andro monja nataony dia fa nahita osoka maro izy be dia be anatin'izany doublon betsaka anatin'izany ihany koa ny zavatra tsy mitombona ao anatin'le liste électorale zany sy le resaka kara-pifidianana sy le jugement supplétif donc azo lazaina zany hoe tsy midika mihitsy hoe ampidiriny amin'ny afaka apitso zay ao anatin'le izy dia hoe mety le lisym-pifidianana tsy midika in'inona satria na dia fokotany anankiray fotsiny ary diniantsika raisinao fokotany anankiray ataontsika hoe olona mpifidy ao ataontsika hoe 700 hijery ianao hoe io 700 olona io ve petraka eo amin'ny fokotany marina io 700 olona io ve manakara-pifidianana ary mbola velona daholy minoana anao fa ela mijery an'izany ary tsy fokotany anankiray tsy borompifidianana anankiray io fa any amin'ny 22 000 bureau de vote dia io 22 000 bureau de vote io misy problème daholy ary le vice-président seni farany tadidinareo le
efa tsy ampiranasa ntsony izy nanazava tsara fa misy doublon hatramina 1 million de doublon. Ireo doublon reo mbola tsy niova hatramin'androany, mbola tsy nisoloana hatramin'androany. Fa raha ohatra kosa zay efa tamin'ny fotoanany takinay hoe zay mba anatin'le CENI tamin'ny voalohany de tafiditra ao anatin'le izy de milamina. Fa zao ianao na de ampidirina any ary zao le fangalaram-bato fantatro hoe efa anatiny ao. Nahoana ianareo no ataontsika hoe nanaiky hiditra tao anatin'izay processus électoral zay nanomboka tany am-piandohana. Ny fomba fijerin'ny olom-pirenena mantsy amin'izao fotoana izao dia hoe taoriny ny atsapaka teny anivon'ny CENI iny efa engagé ny lalao, zany hoe efa tena miroso makany amin'ny fanatanterahana ilay fifidianana isika. Ianareo candidat 12 dia anisany samy tonga teny ary nandefa solitena izay tsy tonga teny anao an'ilay atsapaka ny araika tamin'ny CENI. Tsy efa karazany hoe fanekena ny rosoana makany amin'ny fifidianana ve izy ireny? Fanekena mirosoana amin'ny fifidianana tsy hany ny olana fa le hoe amboaro le olona ny tsara amin'ny fifidianana. Ohatra hoe anao coupe du monde ianao de ekena ary fa anao coupe du monde de misy akitsapaka koa ny coupe du monde hoe équipe zao micontrarie. Fa ianao miteny hoe andafady kely maninona ary le arbitre manana proof fa zahay fa le arbitre zany tsy andeha tsara am'le baolina kitra araka tokony izy fa misakafo lava miaraka am'le olona, namen'le olona tomobile anankiray, manao le akanjo le olona, misy hors-jeu ary tsy siffleny, misy penalty tsy siffleny de mazava loatra fa naiza manerana zao tontolo zao zonao mitaky hoe misy zavatra tsy mety tia de mba arenina. Fa le hoe anao fifidianana manoloana ny ataontsika hoe vahoaka malagasy de za aloha Rolland Ratsiraka za tsy maintsy miteny foana hoe tsy maintsy ataontsika le fifidianana ary tsy maintsy miteny koa hoe ataovy mangarahara ekeny rehetra. Iroso amin'ny fifidianana isika vonona ve ny candidat Rolland Ratsiraka manokana any amin'ny resaka fanaraha-maso mivoaka am-pifidianana satria anisan'ny olana iny ianao zao victime araka nambaranao teo tany amin'ny fifidianana efa nisy teto amin'ny firenena. Raha sanatrika misy karazana zavatra ohatran'izay vonona ve ianareo amin'ny fandraisana andraikitra eny anivon'ny birao mpifidianana tsirairay avy manana olona mahafeno ny fepetra tokony hatrehana. 22 000 nisan'ny bureau de vote anankiroa isaky ny bureau de vote no apetraka 44 000 zany. Efa manatraikefa amin'izany zay fa momba an'izany. Fa izy zay teneniko zay misy manko zavatra anankitelo amin'ny fifidianana ataontsika hoe fotoana anankitelo. Voalohany alohan'ny fifidianana, de faharoa mandritra ny fifidianana, ny fahatelo rehefa vita ny latsapato. Le voalohany ity zany ny problème de efa hitanay zao mahatonga anay miteny mandritra ny fifidianana ihany koa misy olana koa zay nananako traikefa vao farany teo zany latsaka solombavam-bahoaka tokony lany zay anankiroa kanefa zay ihany lany nefa circonscription Thomas na tokony anankiroa ny olona lany raha ohatra ianao mahazo vato betsaka zay fa misy indro ohatra anatin'izany zao misy olona ataontsika hoe 50 eo vatsinjareo vola de mifidy imbetsaka manana kara-pifidianana betsaka izy ary mifidy imbetsaka de io zany maray tsikombakomba amin'ny lehibe ny fokotany, maray tsikombakomba ihany koa amin'ny olona anatin'ny bureau de vote. Zany ianao zany mitondra kara-panondrona vehivavy nefa ianao lehilahy de tonga ianao de avela mifidy satria rehefa jerevan'le olona eto le kara-panondro olona efa nahazo baiko iny ary nahazo vola hoe ekena fa ianao zany rakoto nefa nyty kara-panondro ity andolo-kafa de ekena. Olona 50 fotsiny organiseny amin'izany de amin'ny toerana anankiray izy de efa mahazo any amin'ny 1000 voix. De différence anay ataon'zareo hoe olona 200 voix io ny différence anay zay de mandritra ny fifidianana zay. Vita ihany koa ny fifidianana mbola misy ihany koa fitaka ohatr'izany. Anisan'ny fitaka zao satria be dia be le fitaka tsy haiko daholo satria raha haiko de mba niadivana fa misy tsy fantatro satria 25 taona ny tenako nilatsaka natetika solombavam-bahoaka be ny tanàna ary filoham-pirenena mbola tsy nangala-bato ary tsy angala-bato mihitsy fa victime ny ala-bato natetika ary tsy haiko zany ny ala-bato sasany
za zao tsy mahafantatra hoe anisan'ny alabato raha tsy farany teo dia ny fisiny birao fifidianana fantôme zany hoe miteny zany zareo hoe ikialamavony dia io zany a mivalim-pifidianana birao fifidianana misy folo nefa ny ikialamavony jerevanao 10 monja dia misy anankidimy zany misy valim-pifidianana zay hitan'zareo mamety anazy dia misy vokatra nefa n'le toerana tsisy tao masina ville efa avy nisy birao fifidianana tenen'zareo hoe misy nefa tsisy dia nidina le birao fifidianana satria tsy ampy ny olona ifidy tsy haiko tsy ampy matériel tsy tadidiko ny zavatra navoakan'zao to fa tsika zany mbola anatina olana goavana ary mbola fisoroana amin'izany ataontsika hoe olana efa niainantsika teto zany dia ny fifampiresahana ny fanekena fifidianana malalaka sy madio raha tsy mivaha mihitsy zao olana rehetra ataontsika hoe miseho zao raha samy mizerizery amin'ny heviny ny tsirairay avy aminao manokana inona ataontsika hoe mety hoe position tsara tokony ho raisy ny gouvernement collégial amin'izao fotoana izao ankoatra ny hoe anangana an'izay rafitra izay raha toka tsy hirosoana gouvernement collégial tsy nijery ny tantara tsy nianatra ny tantara tsy nandray lesona amin'ny tantara mbola averiko foana roa arivo nisy olana goavana dia nisy loza 7 arivo nisy loza ihany koa natonga n'le tsy isy problème ny tamin'ny 2000 ataontsika hoe 2012-2013 satria le rafitra ny resahana teo ny laminy avy eo misy problème indray fifidianana tsy araka n'le latsabato natao tamin'ny 2018 dia nisy crise kely le hoe 73 député fa iny zany azotsika lazaina hoe nanana fahendrena le mpitantana tamin'ny fotoana dia naravainy gouvernement dia nalainy le olona sasany dia nangina daholo so tsika miteny zao zany tsy manana an'izany fahendreny zany le gouvernement collégial fa miziriziry dia io fiziriziry io zany io tsarainy tantara izy adin'ny prime ministre ankehitriny angamba fa nanany abaviny rehefa avy ministre ny raha tsy diso zako défense tamin'ny fotoanandro dia nametra-pialana satria nisy pression ngeza be nisy olona maty sy ny sisa zavatra ohatran'izany tokony raisinao lesona ary ianao tsy eo mandrakizay fa firenena tokony jerevana dia efa ohatran'izao tsisy tsy fikambanana tsy miteny hoe tsy mety le izy tsy zahay ihany miteny hoe tsy mety le izy fa ny olona rehetra za rehefa nitenenina tamiko hoe ianao ve tsy mitory hoe ny candidat numéro 3 tsy tokony hilatsaka fa ho vazaha dia nanambarako hoe fantako fa aritako hoe tsy ara-dalàna satria izy vazaha fa za rery ihany nga mivoadonan'izany fanampan-kevitra tsy ara-dalàna ny raisiny tsy hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe izy nanao sinian'le fizakana zopirenena malagasy eo amin'ny mampisehatra politika anao amin'ny ankapobeny no ndeha ho resahantsika fahitanao ny faneho-kevitra politika amin'izao fotoana izao izay mitaiza ny vahoaka malagasy mirona mankany amina karazana herisetra agressivité ny fahitanao ny andraikitry ny mpanao politika manoloana nyreny ataontsika hoe fisiana tension eny anivon'ny fiarahamonina lasa tsy tena mahay maneho hevitra ampilaminana intsony ny akamarony indrindra moa zany fa eny amin'ny resaka hoe ady hevitra na ny amin'ny resaka hoe faneho-kevitra ny anatina réseaux sociaux reny tena tsapa hoe fa tena manomboka miakatra ny maripany eo amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny fahitanao ny andraikitry ny mpanao politika manoloana nyreny raha ohatra ka mitsinjo an'ilay tombotsoan'ny firenena nyresahantsika teo. Bon, tiako be zany satria za moa zany président ny malagasy tonga saina malagasy tonga saina dia mijoro amina sotoavina ary fomba fihetsika fomba fisainana zay azo lazaina hoe miaro ny sotoavina républicaine sotoavina kristianina ary ny sotoavina enti-paharazana tsy ho hitanao mihitsy zahay mandritra ny 5 taona andeha anao zavatra tsy mety amin'ny lafiny fomba fihetsika fomba fitantanana na ataontsika hoe fomba fitenenana
imbetsaka tenako zao dia anisan'ny ataontsika hoe nanitsy ny gouvernement na ny filoham-pirenena amin'ny zavatra tsy mety ataony ary manana profo amin'ilay zavatra tsy mety ataony fa zany koa tsy midika hoe ianao zao mahazo mikikika na mahazo fazako dia mahita io tsy vao androany fa efa kolotsaina napetraka nanomboka tamin'ny roa arivo nakaty satria azadino mantsy maro amintsika manadino tantara ekeko fa tamin'ny roa arivo maro amintsika mbola tsy teraka satria tsika zao efa 2023 raha telo amby roapolo taona zao ny olona dia roa arivo izy tsy teraka kanefa nya tsara inarana ny tantara tsara fantatra hoe izy ny tompony andraikitra amin'inony tamin'ireny fotoan'androny ireny dia efa maro be ny hetsika na hoe teny zay tsy voaeritreritra nataon'ny sasany ary mampirisika ny olona hifanenjika mampirisika ny olona mialatsiny amin'ny tenan'izany amin'ny aherisetra amin'ny fomba maro tsy vita zany fa nitoy ny 7 arivo dia indraindray anao mihaino radio tamin'ireny fotoana ireny dia maro ihany koa nitaoko hoe le manao tsy tiako bika tsy tiako tareny dia karazana kolotsaina le izy dia io kolotsaina io zany mipetraka eto amintsika eto satria na dia tsika miteny zao ary zako dia tsy momba ny zavatra ataon'ny fitondrana fa tsy ho hitanareo mihitsy zako satria fitezana vahoaka ny ataoko amin'ny resaka politika misy zatra tsy mety dia miteny ianao fa io zany tsy midika hoe ianao afaka manao ataontsika hoe teny mihoatra ny tsy voahevitra miala anatin'ny ataontsika hoe éthique sy moralité zay donc zany ekeko ary marina ny teninao malahelo rehefa mahita an'ireny malahelo ihany koa za efa hitako hoe indraindray olom-boafidy olona maherisetra satria nitezaina tia maherisetra le vahoaka dia rehefa avy eo tonga amin'ny fifidianana dia le maherisetra ny fidina tezaina tia vola le olona mandritra ny fifidianana efa mandeha ny fifidianana dia le olona be vola ny fidina zay zany tena anisan'ny manapotika ny firenentsika ka zahay dia mandritra n'izay 5 taona zay dia niezaka foana mba tsy hahafahan'olona indrindraindrindra ny vahoaka malagasy moa zany mazava loatra fa na dia olona manodidina anay ary na dia ny fianakaviana dia tsy tiako mahita hoe misy fomba fihetsika tsy mety ataonao na hoe karazana hoe endrika mampiseho extrémisme fanatisme ozy amin'ny teny frantsay hoe fankahalana be loatra diso tafahoatra loatra marina zany inona ny tokony atao amin'izany satria zay manko ny anisan'ny fomba tsy maintsy resantsika amin'ny vahoaka malagasy tsy manana andraikitra amin'izany ihany koa ve ireo FFKM ohatra izay efa niona taminareo tsy voarizika tao anatin'izay le karazana izy fantatrao ihany ny FFKM fa izy miezaka mampiavana miezaka mampisahatra ny izy zao misy taratasy navoakany zareo ary sorany zareo zay mangataka izy mba hitsahatra ny fifanenjehana sy ny fiantsiana amin'ny fomba rehetra sy amina réseaux sociaux sy ny sisa donc mety ny ataony niezaka foana izy hatramin'izay mandamina ary zahay mihitsy ny anisan'ny mangataka aminy hoe alamino satria tsy mavita mandamina ny HCC tsy mavita mandamina ihany koa ny gouvernement dia tsy maintsy mba misy zany ray aman-dreny ahafahanao manohy ny hevitrao ary indrindra moa izareo ihany namoaka fanambarana amin'ny fampitadiavana hoe mila ajaina lalam-panorenana mila ajaina ihany koa ny etaeta amin'ny vahoaka fisiany fifidianana ampilaminana mamaraparana sady ny fotoana isika tompoko ity fantany ity dia matetika mipetraka rehefa mpanao politika no tafaresaka amina fifanankalozan-kevitra ohatran'izao raha ny zava-misy teto amin'ny firenena tao anatin'ireo fifidianana rehetra ny fandimby sy ny fitondrana rehetra ny fandimby mihitsy dia mipetraka le hoe ataon'izay fitondrana eo ny fomba rehetra ahafahana mahazo ny fahefana ahafahana mijanona eo amin'izay fitondrana izay ianareo ve tsy mahita hoe na iza tamin'ireo candidat 1 ambin'ny 10 mivondrona amin'izao fotoan'izao ireo no teo amin'ny toerany fitondrana teo
tsy nanao an'izay fomba fanao politika efa nazatra antsika hatrany amin'ny nisy ny fifidianan'izay ihany koa ve? Ianao mafantatra tsara angambany raha tsy fantatrao dia za dia anisan'ny olona voadona mafy satria nygadrainy olona candidat miaraka amiko ankehitriny. Tsy hamofotamandra fa mampatsiahy fotsiny hoe gadry zay satria mitaky ny fanajana ny zon'olombelona ny zoafotrisam-batan'olona ny tsy fanekena ny fampigadrana aingana sy maharitra zay nitranga tamin'ny fotoana androny mitakatra amin'izao ny fanajana n'izany rehetra zany fa tsy hoe mitovy hevitra zay amin'ny fitakiana ihany koa ny lalàna ankehitriny dia somary indraindray mampiomehy anahy ihany mahita hoe miresaka coup d'état zareo nefa zareo ihany koa nanao coup d'état. Donc zany very fanambola velona malagasy satria io teneniko foana mahatonga ny firenentsika tsy mandroso dia zavatra anankiray monja tsy maro toe-tsaina eo am-pitantanana zay tsy tia manaja lalàna. Tsika ne raha voalalàna amin'ny baolina kitra satria avy any velany le règlement dia ajaintsika fa raha lalàna foron'ny malagasy tsy ajaintsika ary zay zany tsy vitan'zareo manaja lalàna manapatra fahefana mangorokarena ao am-pitantanana maro amin'ireo nitondra ireo tsisy vola tamin'izy tonga alohan'izy tonga tamin'ny fitondrana fa rehefa tonga teo izy dia zavatra nataony voalohany dia nangorokarena dia iny amin'izay ampiasaina ankehitriny andresena antsika. Donc zany mitohy mieza niezakay tsy mitsahatra andro aman'alina mitsinjo ny tsara ho antsika ary tsy matahotra miteny ny marina satria ny marina ihany ny tena zava-dehibe fa tsy hoe vola fa ny marina ihany ary zay mpiaro soatoavina ohatra ny lazaiko teo soatoavina entim-paharazana ny fihavanana firaisan-kina dia arovana hatrany na iny kidony na iny kiatra na misy tesitra aminay ary dia zany anisan'ny adidiny MTS. Fantanina tena farany izy ity heverinao ianao candidat ao anatin'ireo 12 hazakazaka ireo raha toa ka hisy ny fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novambra mieritreritra mahazo filisan-jato ny vatony vahoaka malagasy ihany zany candidat Rolland Ratsiraka zany. Raha tsisy ny sampiny raha ohatra ka ny vahoaka malagasy dia araka ny fahafantarako azy mila filoham-pirenena vaovao mbola tsy nitondra, mila filoham-pirenena manana traikefa fa tsy tonga tampoka, mila filoham-pirenena madio fa tsy voaroy anatina trafika na hoe be vola be tampoka dia iny indray nandeha vidiana. Raha tsy misy ny sampina dia tsy maintsy anisany manao deuxième tour zahay. Fa io moa zany ho hitantsika eo fa raha ohatra ny mesagenay tonga tsara ny vahoaka malagasy ary ngaviana zany betsaka ny fijerana record dia tafiditra anatin'izany anatin'ny sainy vahoaka malagasy hoe tindra mitoraka ity tsika tsy andeha hijery artiste ary na hoe fanomezana ato na hoe zao fa dia eritrereto no avitsika iza no afaka ametrahantsika fatokisantsika amin'ireo candidat ireo iza ny tsy voaroroy anatina zavatra fahafa sy ny sisa dia misy matoka fa ary manana traikefa tafiditra deuxième tour. Ankasitrana tompoko namaly mahitsy an'izay fanontaniana napetraka izay zay matetika moa rehefa apetraka izy iny tsy tena maro ny samamaly an'izay mivantana. Ankasitrana ianao namaly mivantana ny fanontaniana iny ihany koa ny antsika manakatona azy dia misaotra betsaka ny filohan'ny MTS malagasy tonga saina sady ao anatin'ireo collectif des candidats ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aleo Resahana. Misaotra betsaka anareo ary mankasitraka sy mankatelina enganeka iroborobo tsara ny televizion nareo dia mba anisany ihany koa zay mba afaka miteny amin'izy. Misaotra betsaka. Misaotra tompoko misokatra ho an'ny rehetra moa araka ny efa ambara foana misokatra ho an'ny rehetra ny hevitra samihafa mihitsy no entina ato anatin'ny fandaharana Aleo Resahana ny tanjona dia hoe ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay ifidy an-Datsabato andray ny andraikiny amin'ny maolo-pirenena azy dia manao an'izay safidiny izay ao anatin'ny fahafantarana tanteraka ny zava-misy sy ny safidiny na ny hoe choix éclairé hoy ny efa averimberitsika foana eto amin'ny fandaharana. Izay no isika manakatona ny fandaharana aloha amin'ny ity alina ity mankasitraka antsika nianatra amin'ny farany mankasitraka ny vahiny ihany koa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.